Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repino ajaina. Ny teny manampahaizana anankiray manao hoe rehefa tsy vitan'ny olona ny mibaiko anao, ny mame anao, ny manipule anao, de manomboka eo ny fankahalany anao. Manomboka eo ihany koa ny fampelezany vaovao tsy marina momba anao, ary manomboka eo ihany koa ny fanosorapotaka sy ny tsao maro samihafa momba anao. Noho izany, azakivy raha sendran'izany anao, satria raha nanao tsara anao dia ho hitan'olona eny ihany ny tsara sy ny soa izay vitanao, ary mbola itianao ihany ny olona mankatianao sy mankafantatra sy mahafantatra anao. Andao jerentsika akaiky izany teniny manampahaizana izany. Eto ambony tany dia misy ampahany amin'ny olona te hibaiko, misy ampahany amin'ny olona tea hame an'izao tontolo zao, hame ny fiarahamonina, hame ny manodidina izay misy azy. Ka raha ohatra ka misy ray amin'ireo manodidina, amin'ireo mpiara-mivavaka na ireo eo akaikiny tsy voafeny, tsy voabaikony, dia lasa ankahalany tsotra zao izany olona zany, satria tsy manaiky ny zavatra izay ataony sy ny tiany atongavana. Rehefa tsy manaiky an'izany iny olona iny, dia manomboka eo ny fanosorapotaka, manomboka eo ny fankaratsiana, manomboka eo ny famoronana ireo rehetra izay tsy nataonao mba hahatonga ny olona hankahalanao mitovy ny fankahalany anao. Nefa kosa raha sendra mitranga izany zavatra izany, dia tsy tokony ho kivy na alahelo anao, satria nahoana? Satria raha nanao ny soa anao, raha nanao ny tsara ianao, dia ho hitan'olona ihany. Ny olona rehetra dia samy manana maso mijery, ny olona rehetra dia samy mahita ny zavatra izay ataonareo. Ka raha tsara ny ataonao na ela no haingana, dia mbola hamiratra ihany ianao, tahaka ny volamena latsaka ao anatin'ny vovaka. Na ela na haingana dia mamiratra ihany iny rehefa misy matetika ny olona mandalo amin'izany vovoka izany, dia ho hita ihany izany zavatra izany. Tahaka an'izany ihany koa ny fiainanao. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam anisan'ny tratrany zany zavatra izany, satria rehefa ny teny ny antso ny olona izy ho mpaminany, dia nisy ampahany amin'ireo lohandohampisolona tao a Makka, tsy nahavita name azy, tsy nahavita mibaiko azy, tsy nahavita manipule azy, ka nanomboka teo ny fampelezana vaovao tsy marina, lazaina fa adala, lazaina fa mpanao tononkalo, lazaina fa mpampisarabady, lazaina fa mpanao an'izao rehetra zao. Nefa nandefitra himpaminany ary niezaka mafy nanao ny tokony hatao. Farany dia namiratra izy ary lasa nahazo fandresena lehibe, ary izao tontolo zao dia manaraka azy avokoa sy mahafantatra ny fisian'izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka ho anao ihany koa raha sendra tratran'izany eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny manodidina anao, dia manova tahaka ny nataony mpaminany, na dia maro ny mpankahala anao, fa manao marina anao dia hisongadina iny ihany ary ho hitany rehetra izany. Ary aoka ihany koa tsika izay miainy ny tsao maro samihafa mba hamakafaka, so dia lasa hankahala olona izay tsy manantsiny, so dia lasa hiady amin'olona izay tsy diso akory, so dia lasa hanao zavatra tsy fanao noho ny tsao izay eninao naparitaka ny mpialina, noho ny vaovao tsy marina nataon'olo-kafa, ka lasa hanenina anao amin'ny fihetsika izay nataonao. Izay no fampatsiavantsika tamin'ity androany. Abonneo, partageo, atao j'aime, mbola maro zavatra izay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.